Sotranao Andriamanitro, satria mbola afaka miantso ny anaranao, satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana izay. Jesosy, mideranao, mankalazanao, manome voninahitra anao amin'izao andro vaovao nomenao anay izao. Tompo, anandratra anao indray aho eo anatrehan'ny vahoakanao Jesosy, anambara izay nataonao tamiko Jesosy, mba hikasihanao Jesosy ny vahoakanao. Jesosy malalo, mangataka ny fanahy masinao aho, hitari-dalanay, ampiteny ahy, ka ny nofy rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao, ka mitenena fanahy masino, satria ianao no tompony tenako, ny momba manontolo dia anao, tempolinao aho Andriamanitro, ka ny fanahinao no miasa ato anatiko. Ity ny mpanompovavinao manaiky, hitondra ny asanao, anambara ny fahatsaranao, mandra-pahatapitry ny fofinaiko Jesosy, satria mbola betsaka ny ondrinao any ivelan'ny vala, ka maniraka anay foana ianao, izay nantsonao anambara ny asanao. Ka oka Jesosy, ianao no hitan'ny olona, fa iza kosa dia kely sy bitika eo ambanin'ny tana maherinao. Jesosy, rakofiny ranao izao asanao izao, ary koa izao mpanomponao. Voninahitra ho anao rery Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho, anio zoma fa 17 ny volana Mai 2022. Ry havana, anio dia Fijoroana Vavolombelona anankiroa no ambarako aminao. Asain'ny fanahy masina ho tantaraiko anao. Izy no hiasa araky ny teniko tao amin'ny vavaka teo, satria izahako dia fitaovana fotsiny ihany, kely sy bitika eo anatren'Andriamanitra, fa kosa nantsony anambara izay naseho antamiko tamin'ny alalan'ny nofy, tamin'ny alalan'ny fahitana, ary koa izara ny nofy sy fahitana izay naseho any koa an'ireo zanako. Ry havana, anio dia hitantara aminao ahako nofy anankiroa, dia momba ny amin'ny hira n'izao tontolo izao sy ny dihy an'izao tontolo izao no tiany Tompo ananarana antsika tsiraray avy. Zany hoe nananarany ahy tao anaty nofy satria nasehony ary nampahafantarany tamiko fa tsy mety, dia izany no mahatonga ahy anambara aminao mba hitandremanao koa, satria afatra avy amin'ny Tompo izany ho anao izay miaino, ary mangataka aminao aho izara amin'ny hafa koa izao video izao, mba afantarany hafa izay fampitandremana tiany Tompo ananarana antsika. Ry havana, indray andro raha natory aho ny alina, dia hitako aho tao anatin'ny nofy eo alohana micro mihira hira fivavahana. Io hira fivavahana ny raha io dia ana olona kristianina mpihira, zany hoe mpihira evangelika zany araka ny fitenitsika. Dia teo ampihirana ny hirany olona io ahako dia feno, tady, maro be, mainty avy amin'ilay micro niditra amin'ny vavako, de nosotomoko zany hoe alako zany reo tady miditra amin'ny vavako reo misy mandalo kely amin'ny takolako sotra zany de nalako zany, tena hoe sotomoko nalako zany le izy. Ry havana, ny antony
na tonga ny tompona mpiseho ahy izany dia io olona mpihira evangelika io hita mihitsy rehefa mihira fa tsy avy amin'ny fanahy ao anatiny fa mihira tsotra fotsiny am'izao zany hoe tsy araka ny fanahy masina no fampitana ilay teny tiany tompo ampitaina amin'ilay hira ary koa zany io olona io dia efa niverin-dalana. Ry havana, ny zavatra nampafantary ny fanahin'ny tompo tamiko dia hoe maloto ny hira irainy ilay olona mpihira satria tsy manome voninahitra n'Andriamanitra na dia hoe manonona n'Andriamanitra aza dia lasa maloto ilay hira. Izay no nahatonga n'ilay nofy naseho tompo tamiko ilay tady maintimainty maro be niezaka hiditra mivavako sy nandeha amin'ny takolakako nampafantarin'ny tompo fa maloto tsy azo iraina akory satria tsy manome voninahitra n'Andriamanitra na dia hoe misy anaran'Andriamanitra raha ao dia tsy ho an'Andriamanitra. Ilay olona raha mbola manompo an'i Satana, raha mbola manao fombafomba an'izao tontolo izao nefa ny hoe mihira ao an'Andriamanitra dia tsy an'Andriamanitra tompoko. Mila mitandrina isika. Raha mpihirahira fivavahana ianao, inona no hira fivavahana ataonao? Tena ao anatin'ny fahamasinana marina ve? Ary tena anandratra n'Andriamanitra marina ve? Satria ny hira rehetra fivavahana tompoko ny tokony ho izy dia ho atao ho an'Andriamanitra anandratana azy fa tsy ho an'olombelona izay mijery na miaino. Tena tonga dia mivantana ho an'Andriamanitra ary tena tonga dia mizara amonjena fanahy. Izay ilay hira, zany hoe miteny ny hira fitoriana famonjena fanahy fa tsy anatin'ny rendrarendra n'izao tontolo izao. Ry havana, izay ny nofy voalohany. Rehefa ao aorianan'ny nofy faharoa no manome tenin'Andriamanitra mifandraika amin'izay satria ireo anankiroa ireo dia samy ao anatin'ny hira avokoa. Ny nofy faharoa naseho an'ny tompo tamiko, zany hoe tsy nitovy zany ny andro nanofisako an'ireo nofy anankiroa ireo fa teto ampikarakarana ho an'io dia ny fanahy masina no niteny hoe ireo roa ireo no ataonao video anankiray mitambatra. Ny nofy faharoa ry havana dia indray andro raha natory ahako dia nampanofy ahy Jesosy hitako aho tao anatin'ny nofy. Nisy ny fianakaviako tao anankiroa na anankitelo angamba tsy tadidiko firy dia hitako zahako tahaka ny fiainako tany aloha hoy aho. Mbola tao anatin'izao tontolo izao zany hitako izahako mampandihy kibo be ao anatin'ilay nofy. Zany hoe teo aloha tsisy mahamenatra izany. Tsisy mahamenatra izany satria fanavotana fanahy ary fananarana sy fampitandremana no asain'ny tompo ho zaraiko eto. Teo aloha ny fiainako nanomboka hatramin'ny fahazazana dia rehefa ohatra ka misy fetina fianakaviana izany dia mandeha ny mozika, dia mandihy ny ankizy. Za tao anatin'izany tena olona tia dihy mihitsy ahako. Dia na any ambanivohitra io na tanan-dehibe io dia tena mandihy foana anatin'ny fety fianakaviana hoy aho Nisy koa tamin'ireny koa rehefa entin'ny lehibe any amin'ny famadihana dia mandeha ny mozika de mandihy. Rehefa entin'ny olona any ambanivohitra koa dia mandihy koa rehefa misy fety. Tamin'izany fotoana zany moa dia mbola tao anatin'ny hoe mandeha mamonjy fête de mort zava-doza tena efa nibebahako teo anatrehany Jesosy izany. Dia raha vao maneno ny mozika dia mandihy mampandihy kibo de mandihy de tena fety be mihitsy de falifaly nefa dia tsy nafantatra tamin'izany
fa ny varavarany afo be no efa nisokatra ny danadana na mandrika tady angalatra ny fanahantena hodorana ho ampijaliana any mandrak'izay doria fa voninahitra ho an'i Jesosy fa nafahan Jesosy tamin'izany rehetra izany. Ry havana, tohizako momba ny amin'ny ilay nofy. Dia tao anatin'ilay nofy dia hitako izahako mampandihy kibo. Dia gaga be zany nahita anako tao anatin'ilay nofy mampandihy kibo. Noho ny fo aho dia nanontany any Tompo. Tsy tadidiko hoe mba tsy isian'ny fahadisoana mantsy ny maraina io ve, sa ny atoandro sa ny hariva sa ny afaka andro vitsivitsy no namaly ay Jesosy. Mba tsy isian'ny fahadisoana mantsy satria Jesosy tsy tia lainga, Satana no rainy lainga, fa tsy maintsy marina foana ny zavatra tenenina eo anatrehan'Andriamanitra. Mba tsy havery any amin'ny afobe, satria lainga kely tompoko dia efa mahavery any amin'ny afobe. Apokalipsy 1:20 afaka vakianao izany. Dia noho nandoalika ny vavaka ako, dia tsapako fa misy bibilava ao anatin'ny vatako, zany hoe manomboka eo amin'ny kiboko dia miakatra atreo akaikin'ny tendako. Ary ilay bibilava dia tsisy lohany. Ary raha ohatra ka mijery ianao alainao sary an-tsaina dia hitanao zany hoe ny vatanao, ny vatantsika mihitsy zany dia ohatra niny abeany eo amin'ny kibonao, eo amin'ny kibonao iny mihitsy zany feno zany aniny vatany iny bibilava iny ohatrany hoe zany hoe akanjo, satria mipetaka amin'le vatana avy ao anatiny dia miakatra ambony atreo amin'ny tenda, dia tapaka ny lohan'izy io. Dia nampafantary ny fanahy masina tamiko hoe jerevo rehefa mandia mampandihy kibo ny olona, rehefa mandihy ny olona na iza dia miolakolana ohatra ny bibilava, menarana ela, Satana. Ry havana, miolakolana ohatra ny bibilava ny olona rehefa mandihy. Zay ilay hoe menarana ela hatrany amin'ny testameta taloha. Dia io ilay mbola mamitaka antsika hatraty amin'izao andro iainantsika zao amin'ny testameta vaovao. Ry havana, teo no eo ihany dia nibaiko ay ny fanamasina anao delivrance amiko nisotona n'ilay bibilava vao ambavako. Zany hoe rehefa manao ny asan'Andriamanitra isika dia miady amin'ny rivotra, dia miady amin'ny devoly tsy hita maso, ao anatin'ny delivrance stomina fantatro fa misitona mihitsy ako manokatra ny vavako dia misitona n'ilay bibilava tao ambavako ary tsapako mihitsy fa azoko tamin'ny tanako ary nostomiko tamin'ny anaran'i Jesosy ary nafantopatotra tamin'ny anaran'i Jesosy ary natsipy tany andavaky ny fariafo. Nistomina hatramin'ny rambony na dia tsy hitako ara ny rambony ary tsapako mihitsy tafavoaka satria nipetaka tao anatin'ny vatako. Izay ilay fahotana lasa taloha tao anatin'ny dian'izao tontolo izao, tao anatin'ny fomban'izao tontolo izao. Ka na iza ianao miteny hoe kristianina nefa mbola mandihy mitsinjatsinjaka sy miolakolana dia Satana izany ry havana. Devoly zany, mila ianao atao delivrance. Ny tenin'Andriamanitra zay nomeny Tompo dia ao amin'ny Jaona Voalohany 2 ny 4 dia ny 9 dia ny 15 ka hatramin'ny 17. Ireo ihany no vakiantsika. Dia miangavy ianao ako iaino tsara ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny 14 aloha, izay milaza hoe fantatro izy
nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Ny 9 izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika, izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ny 15 ka hatramin'ny 17. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Miteny tenin'Andriamanitra eto fa raha milaza isika hoe mafantatra anazy, mafantatra an'Andriamanitra, mafantatra an' Jesosy, nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatintsika. Mila zany isika tena mitandrina izay asain' Jesosy ho tandremantsika. Rehefa tena mpanompon'Andriamanitra isika, rehefa tena kristianina isika, dia tena kristianina tokoa, marina sady masina no mendrika eo anatren'Andriamanitra. 19 izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika, izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Amen. Tsy maintsy isika mandeha tahaka an' Jesosy, manaja ny asan' Jesosy. Ny hiran'ny kristianina maro amin'izao dia tsisy fanajana an'Andriamanitra, tsisy tsony hoe ahafantarana hoe azao tontolo izao ve io sa an'Andriamanitra, fa lasa hira tena hoe ohatrany an Satana, anomezana voninahitra an Satana. Misy manao rapy, misy mampandihy kibo, tsisy hery fanatsony mihitsy ao anatin'ny hira. Misy amin'ny fombafomba jezebelana fitafiana dia hoe manandratra an'Andriamanitra, tsy eken'Andriamanitra. Tsy maintsy miavaka isika tompoko. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny 15 hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Zay no mahatonga ny teny eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 tsy maintsy miavaka. Misy ho an'izao tontolo izao, misy ho an'Andriamanitra. Izay no hoe aza tia izao tontolo izao, satria raha mbola tia n'izao tontolo izao isika dia tsisy fitiavana ny iray ao anatin'izao tontolo izao. Satria ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia voalaza ny tenin'Andriamanitra dia ny filany nofo sy ny filany maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Izay ilay naseho an'ny Tompo tamin'ilay Bibilava tato anatiko. Izay le mampandihy kibo, izay le dian'izao tontolo izao. Tsy avy amin'ny iray fa avy amin'ny Satana izany. Ka mivoatao re Tompoko, aza manao ny fanaon'izao tontolo izao intsony. Fa aoka isika tena anao ny sitrapon'Andriamanitra, satria araka ny teneniny eo amin'ny 17 amaranako azy ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ry havana, tiantsika ny Tompo, matoa mbola mamindra fo amintsika izy amin'izao. Efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Aza mikambana amin'izao tontolo izao intsony, miala, misara, aleo ary alan'ny olona, toy izay overany amin'ny afobe. Toy izay overany amin'ny afobe. Misy zavatra heverintsika fa tsara, nefa ny mitondra antsika any amin'ny afobe.
aoka anandratra an' Jesosy ianao, aoka mba ho tena tepolon'Andriamanitra marina isika, aoka mba ho tena tepolony fanahy masina marina isika, ka afaka mitoetra ao anatintsika ny ray, mba hisandratany ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany, izy irery ihany, fa tsy isika olombelona akory, mba ho hita eo anatrehan'izao tontolo izao ny voninahitr'Andriamanitra, fa isika kosa hietry eo anatrehan' Jesosy. Voninahitrany ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.